Hotohy ny hatrany ilay raharaha bazy toliara sy ny sakatsakana izay misy amin'izay resaka raharaha bazy toliara izay dia nanao fanambarana ireo fikambanana zanadriky na ho faty na ho velona tsy hanaiky hatramin'ny farany ny tetikasa bazy toliara. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana nataon'ireo zanadriaky mahakasika ny fanoherana tetikasa bazy toliara no tena iompanan-tsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka asan-jolay ramatoa iray izay avy nivarotra tany no nitafian'ny jolay ny alarobia 7 aprily lasa teo tao Mahatsinjo, commune Nosy Velona, district ny Farafangana. Voatafiditra atao an-trano ireo jolay dia nanirazy mivady hamoaka ny vola. Fa raha tsy izany dia hovononina araky ny voalaza hatrany. Tafatsoaka ny lohampianakaviana ary niantso ny fokon'olona avy hatrany. Vaky nandositra ireo mpanafika. Tratehaky ny fokon'olona izy ireo, izany hoe telo lahy ireo nanafika ireo ary natolotry ny zandary. Ny asabotsy teo no hoe hanoro ny toerana fanafenana ny entana halatra ireo jolay ireo. Kinanjo teny andalana dia efa nisy naman'izy ireo izay nanapoaka basy, nisy fampitifirana ary maty ny roa tamin'ireo izay efa voasambotra. Tafaporitsaka kosa ny hafa izay tsy maty tao anatin'izay fifandonana teo ampitandro fitaminana izay. Midika izany fa tena tsy mitsahatra andro manalina ireo mpanao ratsy mba mitady hevitra rehetra hanatanteraka an'izay asa ratsin'izy ireo amin'ny fandrombana olona sy ny fanan'olona izay. Fa hitsankilany kosa ny mpitandro fitaminana dia manao aintso zavatra ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay ho fandripahalemana mba hampilamin-tsaina ny vahoaka sy mba hahatonga ny vahoaka hiary ampilaminana izay. Taxi brosy nivadika indray. Fiara fitateram-bahoaka Mazda iray no tradoza nivadika teo ampidirana ny tanàna ny Daraina raha niala avy tao Vohemar ho any Ambilobe tamin'ny andro ny Alahady iny izay tokony ho tamin'ny iray ora atoandro tany ho any. Tsy nisy ny ainana fohy fa kosa misy naratra zaza ny roa tamin'ireo izay naratra ary efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly Salfa Vohemara fa ny fito kosa tafiditra ao amin'ny CSBD Daraina. Ry mpandeha sy ireo mpamily mba mitandrema ihany amin'ny fandehanana mafy fa ny tsy fitandremana kely zay dia mety hamoizana ny ain'olona ao anatin'ny minitra vitsy tadideo anefa fa ain'olona ireny hoentinareo ireny. Eo amin'ny resaka adin'ny mpifankatia indray nitsondrominy antsy 720 ny vadiny na nizo tena koa ilay lehilahy no ny avy eo. Tao Mangarivotra Sud, parcelle 21/53 tamin'iny andro ny Alahady 13 aprily iny tokony ho tamin'ny valora sasany alina tany ho any. Resaka asa rotam-piaro no nahatonga ny ady sy ny famalina ka nahatonga izany samy narary mafy izy roa ireo fa ilay vehivavy no tena voa mafy satria nisy nanakaiky ny fony ny tsinjonantsy izay nahazo azy. Ny koropaka moa ny fokon'olona nitondra azy ireo teny amin'ny hôpitaly andrasana ny tohy ny raharaha ity fa mirary fasitranana ho azy ireo ary mankahery anireo mpitsabo ihany koa. Ny hafatra mitandrema ihany amin'io resaka asa rotam-piaro tsy voafehy io fa izay tsy fahafezan-tena kelinao ao anatin'ny minitra vitsy dia mety ahafaty olona ianao amin'izay ary mety hamono ny tenanao ihany koa. Ekena fa ilaina ny asa rotam-piaro fa kosa tsy atao diso tafahoatra loatra fa ny asa rotam-piaro diso tafahoatra dia lasa mampanaonao foana tahaka an'izao. Fiara mandeha mafy niteradoza indray noho ny fandehanana mafy dia saute trottoir ity fiara ity ka nifindra teny amin'ny arabe ilany ka lasa contresens teo amin'ny paraky. Moto mandeha mora teny ampita no nifandona taminy rehefa tsy nanampo an'ity loza izay niseho tampoka ity ka potika ilay moto ary naratra ireo olona teny mialaka teny ambonin'izay moto izay. Ianao ilay tsy mitandrina dia lasa ny hafa mitandrina indray izany no idiran-doza noho n'izay tandrevaka ataonao izay ka mba mitandrema ihany amin'ny manaraka fa tsy dia tsara loatra ny mampidoza ny hafa tahaka an'izao. Araky ny fanambarany ny antoko Tima Atsimondrefana hatrany mampafantatra ny bureau politique ny antoko tiako Madagasikara
ao amin'ny faritra atsimo andrefana fa tsy fanapahan-kevitry ny itima ao Toliara ny nanaovany Andriamatoa Salazahy Tsiany ny fanambarana momba ny fanohanana ny tetikasa Bazy Toliara. Tsy nahazo lalana avy amin'ny tompona andraikitry ny itima ihany koa izy ireo mba hanao an'izay fanambarana izay raha ny fanazavana hatrany dia tsy pahany reto antoko-tima any atsimo andrefana reto marondrano araka izany ny fanambarana izay nataony ity mpikambana ao anatin'ny antoko-tima any atsimo andrefana ity. Mbola ao anatin'izay tetikasa Bazy Toliara izay hatrany moa zany tena malaza be amin'izao fotoana izao any atsimon'ny nosy any. Hita fa tena mbola mafana ny toe-draharaha any an-toerana ary mbola mihenjandroa ny tady eo amin'ny ireo zay manaiky ny hirosoana amin'izay fanokafana ny orinasa Bazy Toliara izay sy ireo zay tena tsy manaiky ny hisiny izay orinasa Bazy Toliara any an-toerana izay. Isany naneho ny hevitry ny fikambanana Zanadraky manoloana an'izay tsy fahafalian'izy ireo amin'ity resaka tetikasa Bazy Toliara ity. Na ho faty na ho velona tsy hanaika hatramin'ny farany ny tetikasa Bazy Toliara araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Tsy nisy avy amin'ny fikambanana Zanadraka izay niatrika ny fivoriana ny arahana tamin'ny Prime Ministra tao Toliara fa olona voavidim-bola no nilaza ho Zanadraky no nankatoa ny fambandehanana ny Bazy Toliara araka ny voalazany reto Zanadraky reto hatrany. Tsy marina araka izany ny filazana fa manaiky ny fisokafan'ny Bazy Toliara ny Zanadraky ary manositra zato isanjato io tetikasa io izy ireo na ho faty na ho velona. Disoin'izy ireo koa ny feo mandeha ankehitriny izay milaza fa tsy azo atao ny mitsangatsangana eny Adaboy amin'ny alatsinain'ny Pasika. Misokatra ho an'izay tetsangatsangana ny toerana eny Adaboy ho hiatrany ny fanazavany ireto Zanadraky ireto raha nitondra ny hevitrin'izy ireo mahakasika an'izay fanoheran'izy ireo ny raharaha Bazy Toliara any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Manahy mafy arakin'izany ireo olona any an-toerana any fa mety hafana nohony teo aloha araka izany ity toe-draharaha any Toliara ity raha toa ka mijiriziry amin'izao hevina zao ireto Zanadraky izay tsy manaiky hatramin'ny farany ity tetikasa Bazy Toliara ity ary raha toa ka tsy manaiky hatramin'ny farany moa izany ireto Zanadraky ireto ka ho raikitra ny fifandonana eo amin'izy ireo sy ireo zay tompona andraikitra any an-toerana any dia mety ho ahoana sy ahoana no hiafarany ity tetikasa Bazy Toliara sy ny savorovoro any an-toerana any amin'izao fotoana izao ity. Izay zay no masaka azo naharoso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nety isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.